Alohan'ny ivavahana dia maka ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Korintana voalohany toko 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Korintana voalohany toko 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Ary ampahafantariko anareo ry ralahy ny filazantsara izay notoroiko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo sy hamonjenanareo koa. Fa raha tananareo tsara araka ny teny notoriako taminareo raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Vaky teny faharoa Korintiana voalohany toko 5 andininy 7 sy ny 9. Korintiana voalohany toko 5 andininy 7 sy ny 9. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy misy masirasira anareo, fa voavony Kristy Paska ho antsika. Ka dia aoka isika hanao andro firavoravoana, tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolo-posy faratsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiova-po sy ny fahamarinana. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindra, sotranao indrindra izay satria tafavory amin'izao fotoana izay ankalazana tokoa ny andro nahafatesan'i Jesosy Kristy izay nirahanao. Renay tokoa fa efa vita ny asany ary efa miandry ny fiverenany indray izay olombelona izay nino azy. Matoky izay Andriamanitra, fa na inona fotoana izay lalovanay eto amin'izao fiainana mandalo izao dia fantatray fa ilay fanahy-masina efa namenao anay tsirairay avy no mampianatra anay hilalaka lehanay, hizoranay ny famonjena izay aseho any am-parany. Lalam-pamonjena tokoa no natorinao anay Jesosy, ka aoka tsy ala amin'izany izahay. Ianao no tompo sy mpamonjy, tidio tsy hanana fahefana amin'ny fiainanay, ny asan'ny maizina, ny asan'ny fanakotanana amin'ny endrinana endrininina izany. Foka ianao mandrakariva no tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Ankehitriny andre ny teninao izay iray eo, ka aoka ianao no ampiteny ahy, ary na inona tsy fataterahako dia diovy aho, araka ny rahanao izay efa narotsaka ao, izay manasa ny loto rehetrarehetra. Ho voninahitry ny anaranao izany Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Rehefa malala ao amin'ny tompo, andro Paska tokoa androany. Be dia be ny eran-tany no mankalaza an'izany andro Paska izany, fa samy manana ny fomba ny tsirairay avy hoe amin'ny fomba ahoana no ankalazako ny Paskako, ary amin'ny fomba ahoana ihany koa. Mbola misy ihany koa ara ny olona izay mbola na kristianina zao ara mbola misalasala hoe sao dia paka misy aisy io na paka tsisy aisy io. Dia ilaza aminao androany hoe mila fantatrao voalohany indrindra ny hoe inona ny mission anao ary inona ny problemanao, na paka misy aisy io na paka tsisy aisy. Fa ny fantatrao dia hoe rary ny sitsiny, raha natsapa famonjena ianao dia mba ilaza amin'ny famonjena ihany koa. Raha nifaly ianao tamin'ny famonjena natao anao dia tsisy mahadiso anao raha hifaly ianao androany andro Paska. Zavatra tsara ho fantatra momba ny Paska rehefa malala amin'ny tompo dia samihafa moa ny fanehoany tany amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fa ny dikan'ilay Paska dia araka ny tenin'ny Hebreo no hoe Paska dia midika hoe Pesah, izany hoe passage, fandalovana. Izany hoe fandalovana amina zavatra anankiray, fifindrana ho amin'ny toerana anankiray. Raha ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia tao anatin'ny fanandevozina ho any amin'ny fahafahana, ho any amin'ny fanenjehana, ho any amin'ny fahafahana. Dia ny Paska tamin'izany fotoana izany dia tsaroanareo tsara ny tantaran'ireny hoe hovonoana daholo ny lamatoan'ny tao Egypta ary nanao faneken'Andriamanitra nampanaoany naka-ondry izay tsy misy kilema izay tandidon'i Jesosy io. Ny rahany io nafafy tamin'ny tolanam-baravarany zanak'Israely tamin'izany fotoana izany dia tsy tonga tamin'ny trano izay misy ny zanak'Israely, lamatoan'ny zanak'Israely, le anjely mpandringana anankiray izay zany. Izay zany no karazana hoe dia nisy ihany koa le nanenjehan'ny Pharaon ny zanak'Israely dia nandalo ny atao hoe Paska teo amin'ny ranomasina mena ihany koa, tafafindra tany amin'ny toerana izay tsy nahafahana nanenjehana azy intsony fa tonga amin'ny atao hoe fahafahana. Efa tantara izany, efa nandalovana izany, fa tsika androany dia hiresaka momba ny hoe nitondra inona taminao ny atao hoe Paska. Satria ohatra ny salasala ny kristianina, ohatra ny be dia be na ny fampianarana any amin'ny internet hoe
devoly no mankalaza ny krismasy io. Tandremo fa sao dia diso nareo fa paska misy aitsy io. Dia ilaza aminao aho hoe mbola zazara-panany manao an'izany. Andriamanitra mahafantatra ny ao am-ponao hoe iza no hifalianao, iza no derahanao amin'io androany. Ary raha tany tokoa ka hoe famarina izany tenin'ny olona sasatsasany izany hoe tsy tokony ankalazan'ny paska tsika satria tsy tokony ankalazan'izany tsika satria lasa hoe resaka jentilisa. Ka raha ohatra ka ny jentilisa tokoa raha ny mahay mankalazany azy, ahoana moa itsika ny tsy mahay mankalazany itsika? Ary Andriamanitra mihitsy no mampiditra ny fahafantarana azy ao anatin'ny fankalazany devoliny azy ohatra. Tsy voavony tsoa izany ny olona rehetrarehetra jentilisa izay mankalaza ny paska vainqueur. Raha toa ka tsika kristianina izay mankalaza ny paka tsy misy aitsy no tsy anao, satria ao anatin'ilay fankalazan'ny olona no miavaka ny paka izay amin'ny zanak'Andriamanitra. Ary eo no ahafahanao mampahafantatra ny olona tsy mahafantatra hoe fa inona moa tena paska anareo ity, inona tokoa ny antony nanaovanareo. Marina hoe paska fety kristianina fa be ny tsy mahafantatra. Androantsika dia ampahafantatra mihitsy hoe inona moa ny karazana ataoko hoe avantage izay nentin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Voalohany indrindra, fahatanterahan'ny fitiavan'Andriamanitra. Proof tonga dia baingana tanteraka ilay tenin'Andriamanitra izay antsika tsenjery amin'ilay Jaona 7:20 hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Tsy nomeny ianao any tokantranonao Jesosy akory, fa nomena ho alatsaka raha eo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny be sy ny maro. Efa miseho ozy izy Titos 2:1-20, ny famonjena, efa miseho ny voninahitran'Andriamanitra dia famonjena ny olona rehetra. Androany dia ilaza amintsika hoe tsara mihitsy ho fantatsika hoe inona ny tombontsoa no raisiko ary ny raisinao tamin'ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Voalohany indrindra ozintsika dia pirofo anankiray izany iny nanehoan'Andriamanitra ny teny hoe fitiavana, fa tsy vitan'izany ihany, fa inona ny zavatra finosin'ilay fitiavan'Andriamanitra atsehanao. Aka ny point anankiray tsika, andeha ataontsika petit a. Petit a dia vita ny famelan-keloka, vita ny famelan-keloka satria Matteo 4:20 dia teny an'izao ny soratra masina hoe ity no raha alatsaka ho famelan-keloka ho an'ny olona rehetra. Ity no raha ho alatsaka ho famelan-keloka ho an'ny olona rehetra. Fa maninona hoe tsy maintsy nisy ny raha. Hébreux 5:12 dia milaza hoe raha tsy misy izy ninona raha nalatsaka dia tsy misy ny famonjena. Raha tsy misy raha nalatsaka dia tsy misy famonjena. Azonao antoka izany fa tanteraka ny atao hoe famonjena. Petit a ozintsika dia hoe vita ny famelan-keloka. Petit b indray tafalan'Andriamanitra, andeha ataoko hoe novidian'Andriamanitra indray teo am-pelantanan'ny Satana izasy anao. Novidian'Andriamanitra ary tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana. Isaia mpaminany dia efa naminany an'io any amin'ny Isaia 2:17 dia milaza an'izao hoe tsy vola na harena no nividananareo izy, tsy vola na harena no hividananareo, fa inona no nividanana anareo? Valiany Petera izany any amin'ny Petera 1:7-19 1 Pierre 1:19 dia milaza hoe fa ny rahasoan'i Kristy izay tsy nisy kilema, io le tandindino izy teo aloha teo hoe fanafahana tokony ho faty le zanaky ny lamatoan'ny zanaky ny Israely, fa dia noho n'le raha zanak'ony tsy misy kilema dia tsy maty. Izasy ianao koa amin'ny maha hoe passage tafiala tao amin'ny atao hoe fahafatesana ho ao amin'ny fiainana. Averiko indray mandeha tafafindra tao amin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana noho ny rahan'ny zanak'ondry. Ahoana ny fandehan'izany? Teo ambanin'ny faingejan'ny Satana zasy ianao, teo ambanin'ny fanjakan'ny aizina, satria zasy ianao dia taranaka adamika, dia nafindra ho lasa ao amin'ny atao hoe taranaka fahazavana. Kolosiana 1:2-7 dia mazava ny tenin'ny soratra masina hoe isaorany Andriamanitra raintsika izay namindra antsika tao amin'ny fanjakan'ny aizina ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Izany hoe misy fifindrana, tsy tanteraka ho azy zany raha tsy teo amin'ny lakroa. Misy fifindrana toerana
Ijerintsika hoe inona no petise. Petise dia vita fihavanana tamin'Andriamanitra izasy ianao. Ny olombelona ry ava-malalo amin'ny tompo tamin'ny Adama sy Eva nanota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra. Fa ny olombelona rehefa nanirahana ny Jesosy Kristy ho avotana, ny antony nanofoizan'Andriamanitra ny zanany mba hiverina ny fihavanan'ny olombelona amin'Andriamanitra. Satria nampahory an'Andriamanitra fa tsy tsika rery ny ory, tsy tsika rery ny tao anatin'ny atao hoe fangenjan'ny Satana, tsy tsika rery ny tao anatin'ny fahorian'ny hoe fangenjan'ny ozina, fa Andriamanitra ihany koa nitady ny hevitra ny sotonana sy ianao mba tonga antsika indray tafafindra tafaray fihavanana amin'Andriamanitra raintsika. Hany ka natao hoe mpanalala ny Jesosy Kristy, hany ka natao hoe mpanelanela ny Jesosy Kristy, satria izy aloha no nirahana be dia be nge ny tao an-danitra, na ny anjely na ny karazana anjely maro afaka nirahana, fa Jesosy Kristy no nanaikitra tena nanaiky ozy, nirahana tetỳ tany ary ny finosana nofo dia nanaran'le nofony iny ny atao hoe Jesosy, fa ny anaran'le fanahany ny atao hoe Kristy, le mpanavitra. Dia zay no nalefa tetỳ ambonin'ny tany, ary rehefa nirahana ny zanany dia tanteraka ny fampihavanana, tanteraka ny atao hoe fampihavanana tsika olombelona amin'Andriamanitra raintsika dia Jehova zany. Ahoana no fandehan'izany? Efesianina 2:9-10. Efesianina 2:9-10 teo amin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny nofony, eo amin'ny 15, teo amin'ny nofony no nandravany ny didy sy ny lalàna tao ho tandrimana izay nahatonga ady sy fandrafiana, ary dia vita ny fampihavanana izay natao tamin'Andriamanitra. Romanina 5:10 dia milaza an'izao hoe tamin'ny fahafatesan'ny zanany no nampihavana antsika tamin'Andriamanitra. Tanteraka ozy ny fihavanana. Petit d indray, inona koa ny azontsika lazaina hoe avantagentsika teo amin'ny hazo fijaliana ry ava-malala? Voatanteraka ihany koa ny atao hoe grasy. Teo amin'ny hazo fijaliana no atao hoe tanteraka ny atao hoe fahasoavana. Ozy ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Jaona 1:7 hoe ny lalàna dia tonga tamin'ny Mosesy, fa ny fahasoavana kosa dia tonga tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Nanomboka teo amin'ny Jesosy Kristy dia niovany sistema, satria nomena maimai-poana ny atao hoe fahamonjena. Raha zany jeren'Andriamanitra raintsika tonga dia hoe meloka mpanota, fa rehefa Jesosy Kristy jeren'Andriamanitra raintsika dia marina ianao, satria le Jesosy Kristy ao anatinao no hitan'Andriamanitra fa tsy ianao. Fa rehefa ianao no hitan'Andriamanitra, zany hoe rehefa tsy manana Jesosy ao anatinao ianao dia mpanota coupable, zay no hitan'Andriamanitra anao. Fa rehefa Jesosy Kristy ny ao anatinao dia no hamarinina maimai-poana ianao, satria raha izasy ianao nataon'Andriamanitra ihany no hoe hiezaka mba ho marina itsika, fa mba ataon'Andriamanitra ihany no hoe hiverena antsika mba hampihavana antsika amin'Andriamanitra, hametin'Andriamanitra ny karazana didy sy ny lalàna, fa efa teraka mpanota dia mpanota ny anarany, fa tsy mahay manova ny hoe lasa olo-marina, fa mpanota foana ny anaraka ao anatrehan'Andriamanitra. Ahoana ny filazan'ny soratra masina azy? Isaia 64:5 dia milaza hoe ny fahamarinanay ozy dia tahaka ny lamba miosindra. Ny fahamarinanay zany hoe na anao inona lamba fotsy miosindra, zany hoe mieritreritra hoe madio ny tena, satria tsy manao antististy fa eo anatrehan'Andriamanitra taranaka Adama foana, mpanota foana. Dia ozy izy le any amin'ny Jérémie 13:23, mahafinaritra be mihitsy le teny io, le Jérémie 13:23 hoe moa ny Etiopiana ve mahay nanova ny hodina, marina hoe Jacksona niezaka ihany nanova ny hodina lasa fotsy, fa tsy naharitra zany misy zavatra nahatonga fahafatesana, misy tsy mety any anatiny, satria tsy izay nanaovan'Andriamanitra azy. Leopara ve ozy izy mahay manova ny sorany? Rehefa leopara dia leopara, rehefa Etiopiana dia Etiopiana, tsy ho lasa anglisy mihitsy, fa zavatra anankiray no nataon'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy, ny rahan'i Jesosy nalatsany no nafahana nampitsimbadika ny tantaran'ny zanak'olombelona. Ozy tsika hoe niditra ny atao hoe grasy zany, niditra ny atao hoe fahasoavana. Any ka lasa milaza hoe fahasoavana no amondrenantsika. Mivadika indray tsy amin'ny lalàna tsony. Efesianina 2:2-5 ka hatramin'ny 7. Fahasoavana no namondrenanareo amin'ny finoana
fa tsy noho ny asanareo na ny ezakareo fa andreo misy ireare fahasoavana no amondrena anareo. Zany hoe teo amin'ny azo fijaliana no nahatateraka ny fikasan'Andriamanitra, zay le nouvelle alliance eo amin'ny fikasan'Andriamanitra ho antsika olona ho avotany. Tanteraka zany ny atao hoe grâce tamin'ny teo amin'ny azo fijaliana. Misy ihany koa ny atao hoe fahaterahan'ny fahasalamana, fahasitranana. Fahaterahan'ny atao hoe fahasitranana, fahasalamana dia teo amin'ny azo fijaliana ihany koa. Matetika itsika ataoko fohifohy le resaka fahasalamana satria efa resahana foana ny aretina. Mivavaka dia miandry, ohatra ny tsisy zavatra vanina mihitsy, ohatra ny toa tsisy mandeha dia ketraka ny tena. Indray andro misy tantara anankiray, nisy mpivavaka be anankiray afrikana mananjanaka voncancer izy, ary tsy nampiembotra azy mihitsy ny atao hoe cancer, tsy nampiembotra azy mihitsy ny mivavaka amin'Andriamanitra fa mitalao foana izy, ary nefa raha le zaza tena efa nivoaka daholo, efa presque généralisé le cancer, dia napetrany tao an-trano fotsiny tao anaty berceau. Tsy te hanala baraka an'Andriamanitra izy, dia nafeniny ao anaty berceau le zanany hoe voncancer, nefa izy mivavaka ihany. Dia zao ny zavatra nyteneniny, ny azoko antoka Andriamanitra ozy manana ny fotoanany. Tsy hoe tsy namaly Andriamanitra hoe tsy nanasitrana ny zanako satria efa ho 5 ans narara ny zanako, fa fotoanan'Andriamanitra ozy tsy fotoanako. Indray andro ozy itsika zay vehivavy zay ka amin'le toerana any États-Unis misy an'izay rangahy, tsy tsaroky ny anarany, fa mpanasitrana cancer, tena mpanao professeur mihitsy izy, ary ny fanafody ataony tonga dia mistopé an'le cancer zany, tsy hitombotsony, ary tsy tena mahavita hoe hatramin'ny mandrapahafatin'le zaza tsy mitombotsony fa ao ihany le cancer fa tsy mitombo. Dia izay zavatra izay ny ananan'le professeur, ary le professeur io sarotra be maka rendez-vous aminy fa fatadaza loatra izy dia mandehandeha ra-tany. Dia indray andro tafandalo tany amin'ny toerana misy an'io ramatoa io le professeur, dia andeha ho any amin'ny klinika angezabe any amin'le toerana any Afrika izy. Nisy tempête tamin'izay fotoan'izay, alina ny andro, dia le plaque tsy hitatsony, le rivotra mitsoka be, dia le tômôbila nefa tsy maintsy mandeha andro alina. Le professeur efa dodina be hoe marary ary miandry anahy be dia be ao amin'le klinika angezabe, le hôpital, fa tsy maintsy mandeha mafy ary izy nandeha mafy iny dia le panneau tsofin'ny rivotra dia mivadika any amin'ny direction hafa. Dia lasa nanaraka n'iny lalana ratsy be iny izy ay tena tsisy sans fin le lalana, fa tao amin'ny farany tao tonga dia efa tapitra, fa tonga dia trahany bony kely anankiray. Teo izy tsy afaka nanao marche arrière, tsy afaka naninona, fa dia jiro tonga dia nirehatra be nitsilo tany amin'ny tranon'izy mianaka. Dia hitan'le vehivavy tamin'ny makarakara hoe manana problème olona io zany, fa ahoana ara manana problème fa tsy afaka manao marche arrière satria mipatinina. Dia efa ela adiny ray navelany tao zany hoe inona ara n'olonan'ireo rangahy io, farany izy nanantona, ona toko sao dia misy kazoka nampihinanao. Zaho izy ny direction ko amin'ity toerana tena ny opposé zany ozy izy le vehivavy, fa ny andro orana be fa tsy aloanao ozy izy miandro maraina fa afaka mampetrano anao dia ozy izy le vazaha zany le fotsioditra hoe tena mba hafa koa ty vehivavy mainty ty zany, tena tsara fana. Dia naroso zany, zaho tsy mba manana sakafo menanao fa kafe no omeko anao. Dia eo amin'izay nigaga be le rangahy, mihina misotro ny kafe no mangatsitsika eo, dia le ramatoa eny akaiky ny berceau ery miondrika mivavaka hoe andaotsika hivavaka ho asaka ho an'ny dite anao fa za eto ozy izy. Dia niondrika mitanondrika mivavaka eo izy, dia gaga be le professeur fa maninona ianao ny mitanondrika eo amin'ny toerana io, misy ny zanako ato ozy, zanako ozy voncancer. Tena tonga dia ozy izy zany le ozy izy le rangahy hoe tena misy Andriamanitra ozy, za ozy izy tokony andeha ho any amin'ny klinika na hitondra fanafody ho an'ny olona voncancer be dia be any, fa nalefa nivadika le panneau dia lasa atao aminao ozy izy, fa ato amiko ozy ny fanafody fanasitranana an'io. Teo zany le ramatoa nandoalika dia hoe namaly mivavaka ozy izy Andriamanitra, nanana ny faharetana izy. Ray zany zay ny tonga ny hoe fanasitranana. Manana ny fotoanany Andriamanitra tsy araky ny eritreritrintsika, manana ny fotoanany Andriamanitra amin'ny fotoana izay tsy ampozinao, izay tsy ahafantaranao mihitsy hoe tsy nanam-poa hoe androany ny sitrana kay za, tsy androany kay sitrana ny zanako, androany kay no manana ny fotoanany Andriamanitra. Dia farany vitan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana ny atao hoe fitoriana. Vitan'Andriamanitra natao teo amin'ny hazo fijaliana ny atao hoe fitoriana. Satria inona ny antony? Verina amin'ilay teny teo hoe tsy tokony hanao Paska ve tsika, tsy tokony hankalaza Paska ve tsika, kanefa ara ny gentilisa mahay mankalaza Paska miaraka amin'ny atody sy ny chocolat sy ny bitro mantsy dia symbole ny hoe mpiteraka be dia be, zany hoe fiterahana fiainam-baovao zany. Isika manana ny atao hoe Andriamanitra izay nanome Paska ho antsika, dia le fitiavana no tenenina teo hoe amin'ny
masirasira tsisy lolopo fa fitiavana. Zany hoe mahita an'le olona mankalaza an'le Paska zay iverintsika fa jentilisa dia eo ny tenena amin'ny Paoly. Ozy Paoly any amin'ny Jaona voalohany toko voalohany 5:7 hoe zay efa hitanay sy reanay ozy izy dia ambaranay dia hitondra fiainana ho anareo. Ka na inona na inona ny zavatra hitanao hoe ny olona manao mankalaza ny fety miara-misakafo be sy manana tsy problemanao zany, fa ny problemanao dia ny tenenin'ny Paoly hoe Korintianina voalohany toko 2:2 hoe ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo tsy fantako izay ataonareo, tsy fantako na mihinana cochon de lehibe na inona, fa ny ahy dia tory an'i Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ho famelan-keloka ho an'ny rehetra. Ka zay no antony mahatonga antsika hoe aza manamely tena ianao raha mahandro any ianao ka hoe fety. Aza manamely tena ny olona manao calcul be mieritreritra be hoe zao manao fanadidina amin'Andriamanitra, hitanao tsy frustré zany ianao miaraka amin'Andriamanitra fa resaka fahafahana mba hahafahanao ny hafa ihany koa, fa tsy mibaze amina resaka lalàna ianao fa mibaze amin'ny resaka fahasoavana. Ry hava malalo amin'ny tompo, androantsika dia mankalaza amin'ny Paska tsika dia tafafindritsika niala tao amin'ilay fiainana maizina ho amin'ilay fiainana mazava. Noho izany tanteraka ny tenin'i Jesosy hoe ianareo no fahazavana tanàna miorina eny tendrombohitra. Ao anao jizy any amin'ny Maty toko 5:14 tahaka ny tanàna miorina eny tapo tendrombohitra ka tsy azo fenina. Zay zasy ianao na miaro amin'ny olona manao Paska vaikaisa fa tsika dia hitondra ny fanavotana noho n'le Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, no le raha ampy hanadiovana ny maro, satria zasy ianao dia natao an'izay ange, zasy ianao ane dia natao an'izany, zasy ianao ane dia hitondra voninahitr'Andriamanitra, zasy ianao ane dia hitory ny filazantsara, satria zay tenin'ny Jesosy dia mandeha hoe Mateo toko 4:20 hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara famonjena vao tonga ny farany, ary mbola tsy tonga amin'ny farany satria mbola betsaka ny olona zay iverintsika fa jentilisa, ary mbola betsaka ny olona zay mbola tsy mahafantatra ny tena hoe inona ny tombontsoa, inona ny tena antony ny Paska zay novelabelantsika teo ny une partie ozy fa lava be io raha de tena hoe detahena fa de voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Vavaka tsika ny Andriamanitra ray io tsy verivery fahatany tokoa ny nahafatesany zanakao, satria renay tokoa fa rapanadiovana raha mitondra anay amin'ny fiainam-baovao, satria zay le fanekena nataonao idiranay amin'ny fanekena vaovao zay efa nomaninao any tsirairay. Raha io ka sio ny fony tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahy masinao andeha anantona misy sedra fiandriananao, satria ny rasoan'i Jesosy dia mbola valabla mandra-piveriny, mbola afaka indray manafaka, mbola afaka ihany koa manadio ny elokiny ny olona tsirairay avy na inona ny karazany elokiny. Fa Andriamanitra velona ianao, ary ianao ihany koa Jesosy angeny efa niteny hoe raha sandratra nitona olona maro anatona anao, ka iza moa ny ampiasanao amin'izany fa tsy izahay tsirairay avy. Aoka ny sitrakao no tanteraka fa zay verinay ho voninahitra ny anaranao zany Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen.